Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay mahita sy mandre ahy amin'ny alalany zao fahitalavitra izao ny tenako amty androandroany ity. Ary amin'ny mahampanompon'Andriamanitra ahy dia manonona ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ratsy to sy avy amin'ny Jesosy Kristy mba hitoetra eo aminareo ao atokantranonareo ao. Manonona zany fiadanana zany mantsy aho satria zany no didin'ny tompo, zany no didin'ny Jesosy hoe raha misy olona mampandrosanareo de tonony mba hitoetra ao ny fiadanana, am'izay de ho amariniko mba hitoetra ao amin'le olona tokoa ny fiadanana. Ka ho tanteraka aminareo anie zany tompoko. Ny afatra entiko anareo androany dia afatra zay milaza sy mitonanareo mba ino fa miteny amitsika olombelona amin'ny alalan'ity baiboly atanako ity ny tompo Andriamanitra tsy to, ary miteny amitsika olombelona ihany koa amin'ny alalany mpanompony ny tompo Andriamanitra tsy to fanazavana mikasika ny am'zany no entiko anareo amty androandroany ity. No zany mitonanareo ny angelatsofina tsara ary indrindrindrindra ny andray an'izao afatra entiko zao satria nahoana? Satria iantoka ny fiainanao an'io sy ny hoavy ray manontolo ny fandrisen-datra ao anatinao ny am'izao afatra entiko ho anareo zao. Fa mialohan'izay nefa dia andao isika anokana fotoana anaovana vavaka aloha. Ivavaka isika de mangataha mihitsy anao amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mino fisinao ao. Ary zany mahatonga mivavaka androany ka de mitenena amiko anao, lazao amiko ny tena sitraponao tokony ho fiainako. Fa raha mangetaheta ianao ka hivavaka arak'izany de hitena aminao tokoa ny tompo, satria araka nambarako teo hoe Andriamanitra dia mitena amin'ny olona amin'ny alalan'ity baiboly ity, ary mitena amin'ny olona amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa. Andaotsika hivavaka tompoko. Ry Andriamanitra ranay malala, rainay masina, rainay zay ny an-danitra, misaotra noho ny ty androandroany ity andro nomenao anay iainanay eto ambony ty tany ity. Misaotra ihany koa ny am'izao fotoana zay nitomanao anay zao mba andre ny afatrao sy ny sitraponao, satria misy zavatra tianao atongavana aminay rehetra. Ko ankehitriny de mivavaka aminao ao Andriamanitra, aoka hiteny anao, aoka hanamarina ny teny anao, ary aoka hiasa eo aminay tokoa ianao, ka ho resy lahatra izahay fa marina zay lazainao ampitondrainao ahy amty androandroany ity. Ny dera sy ny aja ary ny voninahitra dia atolotra ho anao Andriamanitra tsy to amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana zany vavaka zany. Amen. Eny tompoko, tao anatin'ny taona maro zay nanaovako ny asan'Andriamanitra izay indrindrindrindra tao anatin'ny fotoana zay tena hoe ninoko an' Jesosy, nandraisako an' Jesosy, dia eniko sy tsapako ato anatiko fa miteny, tena miteny io Andriamanitra tsy to io, miteny amin'ny alalan'ity baiboly ity izy. Fa saingy ny akamaroan'ny olona moa tsy mino ny famarinana zany, ohatrany tsy tena resy lahatra ny am'zany izy. Ary fanampin'izay ihany koa reo teny nambarany ao anaty baiboly ity, reo teny zay mpitondran'ny mpanompony dia tanteran'Andriamanitra amin'ny fotoana mety, amin'ny fotoana mety. Anome ohatra vitivitsy aho entiko milaza aminareo fa miteny amin'ny alalan'ity baiboly ity ny tompo Andriamanitra, na miteny amin'ny alalan'ny mpanompony izy. Tamin'ny fotoana nandalovan'i Jesosy tety ambony tany dia niona tamin'ireo mpianatra izy, ary niresaka tamin'ireo mpianatra, na mpianatra zavatra be dehibe andreo apôstôly, andreo mpianatra izy. Tam'izany no nilazany Jesosy fa andeha izy amin'ny fotoanandro zay efa voatendrin'Andriamanitra ray, ary mbola hiverina indray, ary amin'ny andro iverenany
dia apakatra andreo zay azy izy. De tam'izany ihany ko no nanazavany Jesosy fa tsy maintsy farana ity zao tontolo zao ty. Eno tsara ty zavatra tantaraiko ity entiko manambara aminareo fa marina ny teno atin'ny baiboly, zany hoe miteny amin'ny olona amin'ny alan'ity baiboly ity ny tompandriamanitra tsy to. De zao ny teny nataondreo mpianatra. Mpampianatra eo, mazava aminay ny teny nataonao fa andehanao de miloavy indray ary farana ity zao tontolo zao ity, tantara ty zao tontolo zao ty, ka mba azonao atao ve ry mpampianatra mba rovina no avy anao, rovina no hifarana ity zao tontolo zao ty. Zay zany no fantanina napetraky ny mpianatra tamin'i Jesosy Kristy. De zao no navaliny Jesosy, tsy misy malala any fotoana iaviko na ny fataperan'ity zao tontolo zao ty. Tsy misy malala n'izany, na ny tenako na ny anjely afa-tsy lay Andriamanitra ray zay naniraka ihany no mahafantatra an'izany. Zay zany teny nataony Jesosy. Fa saika ny famantarana kosa mialony ny aviako, mialony ny ataperan'ity zao tontolo zao ity, dia zay no azoko ambara aminareo, zay no azoko lazaina aminareo. De eny aro ny mpianatra fa dia misaotra anao ny am'izay fotoana anazavanao aminay ny am'ireo fikarazana famantarana tsy maintsy tranga mba afanay miomana. De eny aro Jesosy fa eno tsara. Andoka efa kitsika ny voalaza ato amin'ny Matio 7:20 2:5-3 fa ny am'izany andro sy ora izany de tsy misy malala na de ny anjely lanitra aza ary na ny zanaka azy afa-tsy ny ray ihany. De ary amin'ny andininy 5:20 de zao noteny Jesosy manao hoe ko miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy apozinareo no iavin'ny zanak'olona. Zay zany teny nataony Jesosy. De eno tsara am'izay za ny fanazavana fa tena miteny amin'ny alalan'ity baiboly ity ny tompandriamanitra tsy to. Tena miteny amin'ny alalan'ity baiboly ity ny Andriamanitra zay ambarako aminareo io lay intsona hoe Rainy Jesosy Kristy. Eno tsara. O Jesosy mialon'ny atongavako iverenako izy izy, mialon'ny fataperan'ity zao tontolo zao ty hoy izy, de reto ambarako aminareo reto ny famantarana zay tsy maintsy seho, zay tsy maintsy seho, tsy maintsy tranga. De o Jesosy Kristy andovaka itsika ny voalazany atao amin'ny boky Lioka no jerentsika 2:20. Zao ny teny nataony Jesosy manompoka amin'ny andininy 20. Ary izy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kitana, ary ety ambony tany dia izy fahorian'ny firenena amin'ny fahaveresan-kevitra no ny firondrony ranomasina sy ny fanonjana, ka horeraka ho fon'ny olona no ny fatahorany sy ny fiandrasany zay zavatra ho tonga ambony tany fa ny herinlanitra de ho zongozonina. Zay zany no anisa famantarana ambarany Jesosy hoe isy firondronany ranomasina be mihitsy faran'izay mafy eto ambony ty tany ity, ary vokatry ny firondronany ranomasina io de ho verevitra ny olona, tsy hainy olona zay tokony atao fa misy tahotra be mihitsy tonga ao anatiny. Filazan'i Jesosy moa de hoe ary ety ambony tany dia isy fahorian'ny firenena amin'ny fahaveresan-kevitra noho ny firondron'ny ranomasina sy ny fanonjana. Zany hoe tsy ny olombitsy fotsiny no atahotra sy ororo fa le firenena mihitsy no matahotra sy miororo. De inona mitranga ary horeraka ho fon'ny olona miandry ny fatateran'le zavatra. Zany no nambarany Jesosy Kristy. De rehefa tena diniko teny nataony Jesosy io de io lay tsunami zay efa nisy teto ambony tany zay taona vitsivitsy zay. Tsy fahitatsika teto ambony tany io tsunami io. Zavatra afakoatran'io de efa enitsika matetika fa mikaseny amin'ny tsunami zany hoe ranomasina manonja faran'izay mafy, manonja hatrany 20 metatra hatrany 30 metatra ary mandravarava zay rehetra sendrazy. Tsy fahitatsika teto ambony tany io
fa dia voaingana no nisiny zany ary tsy hoe ndre mandeha fa ny fotoana ny sesisesy no nisiny io onjany raha masina farany zay manonja io de tanteraka ny teny Jesosy hoe de miororo ny fon'ny olona mitebiteby ny olona ary ao anaty fahoriana lay firenena zay sedra le tsunami tantara aminareo tokoa ny famarinany zany ndre mandeha taorina le tsunami goavana be ny seho voalohany dia nisy feo tateorina fa isy tsunami ndray ono de mila miomana ianareo zay nosy na firenena iny amin'ny ranomasimbe ny indianina iny de misy fiangonana moa any Fenirivesta de le paster natory tsara tamin'ny alina toko tamin'raiky amby folo alina inona ary zany orakoraka be ao tana orakoraka be ny amin'ny arabe any de vetivety eo de nisy mpiaravavaka tonga atao amin'ny trano pastera nantontolo pastera ity ataonareo mbola andry any va ianareo am'izao raha zao de o le pastera fa misy ino ngatsy ianareo fa hiakatra ny ranomasina hiakatra ny ranomasina pastera miala teo ianareo fa maty zany ny antsoantso le mpiaravavaka ny antso le pastera ny atao de o le pastera tsao zany tsy marina zany fa le fantsomba tokanareo andositra ny tanàna de ho tonga angalatra fanananareo marina zany pastery marina zany miala taona pastera fa maty fa raha moa de niary ny pastera anay de lasa ny vahany satria niompyomby izy de ny vahany ny omby hoe raha tonga tokoa zany de mahafaka mamonjy ny tena ny omby de lasa le pastera any niaraka tamin'ny olona maro nandeha tany any toerana zay niveriny hoe avoavo de ny olona tamin'ny tena somaritaka araka tantarany pastera tamiko tena somaritaka satria misy ny olona sasany tsy navita nanao akanjo tsony fa amafana ny any de slipotsy ny oety natory iny netiny nivoaka ny trano de nandositra hitatoerana avo ny sasany ray miaraka amy tele loloavina iny fa tele vovidina oniny de fa impiry menjery le tele satria samy namonjy ny ainy de le pasteranay moa de nietiny vady manjanany de namonjy niaraka nitondra tsy izy de namonjy toerana anakiray de teny zareo ny mpiaripetraka de nanao fitoam-pivavahana teny tena miroro ny olona tena mitebiteby ny olona tena latsika ho anaty fahavitran-kevitra ny olona satria hoe zava-doza ity tsunami ity zay ny teny nataony Jesosy de jereo tsara fa roa arivo taona tateorina de tanteraka le izy tanteraka zay no mahatonga amy teny hoe miteny amin'ny alalanyty baiboly ity ny tompo Andriamanitra miteny amin'ny alalanyty baiboly ity amitsika zanak'olombelona ny tompo Andriamanitra ohatra iankoa ato amliko tompo faraky amy roapolo andininy faraky amby folo ary famantaran'io nambarana Jesosy melon'ny aviny de ho Jesosy ary sororo tany lehibe sy mosary sy arety mandrikana any amy tany samy hafa ary sava matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra zay koa zany tena nambarana Jesosy roa le fotoana lasa zay inona mitranga tanteraka izy ity tanteraka zao aretiny raha tsy tonga eto Madagasikara zao nke tsy tonga eto Madagasikara ihany fa tonga firenena maro mamono olona be dehibe io nge lalaizay Jesosy roa arivo fotoana melona tongavany io lazainy Jesosy tanteraka izy io ka zany rehetra hety zany ry havana malala no profo anakiray fa miteny amitsika olombelona Andriamanitra amin'ny alalanyty baiboly ity raha ohatra ma tsy teny zany Jesosy mandraky tiany androany tsy mbola tanteraka le izy de tokony isalasaly ianao tokony rorosaina anao hoe tsy marina volazany baiboly tsy tena mitombona volazany baiboly fa zao marina efa nisy ny tsunami efa nisesesy ny fisy ny tsunami zao to tonga drety ny aretina zay aretina hafa orinao mbola ho avy tsy mbola haintsika hoe io ihany ve ny aretina ho tonga de ho avy Jesosy de farany ty zao tontolo zao ity sa mbola misy aretina iray na roa akoatran'io ho avy fa de zay aloha ny teniny natao Jesosy de fa tanteraka zany izy io tiako anareo ino fa miteny amitsika olombelona amin'ny alala ty baiboly ity ny tompo Andriamanitra olo ihany keo ny baiboly tany alohabe tany nampitondra faminanina any Mika ny tompo Andriamanitra tam'izany zany hoe tany amin'ny fitonjato taona tany hoany mialohan'ny aviny Jesosy mialohan'ny natokavany Jesosy Kristy tety ambony tany de nampitondra faminanina
any Mika mpaminany ny tompandriamanitra. Tam'zany izy no nilaza hoe hoavy ety ambony hoavy lay mpamonjy, hoavy lay Kristy, hoavy lay Mesia, ary ho ateraka ny vehivavy izy io, de ao a Betlehema no ateraka izy, ao Betlehema no ateraka izy. Zay zany no faminanina zay napitir'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra Mika mpaminany Mika tam'zany andro zany. 700 taona teo eo mialohan'ny aviany Jesosy Kristy le izy. De nisy taona ihany koa nampitondra faminanina Andriamanitra any Isaia mpaminany, zay ataoko hoe 700 taona mahery kely teo ihany koa mialohan'ny natokavany Jesosy le faminanina. De tam'zany Andriamanitra no nampitondra faminanina hoe hoavy le mpamonjy, hoavy le Mesia, hoavy le Kristy. Ary raha tonga izy de hitondra ny aretintsika olo, hitondra ny aretin'ny olombelona rehetra, zany hoe ny aretina rehetra pazin'olona hoentiny, olanjainy. Ary okapona io atsona hoe Mesia na Kristy io, dia iny kapoka anazy azy iny, iny ny fanafody manasitra ny marary rehetra ho an'ny olona zay mino azy ho mpamonjy tokoa. Zay zany ny faminanina napitor'Andriamanitra Isaia mpaminany. De akory ny zavamagaga fa de tanteraka tokoa le izy mikasiany amy Jesosy Kristy tonga teto ambony tany. Taiza moa izy niteraka to Betlehema. Zao mantsy le faminanina toka vakitsika ny voalaza atao Mika 5:1. Fa ianao ry Betlehema Efrata, zay kely tsy tokony ho isan'ny arivony Joda akory, de avy aminao no ivoany zay anankiray ho mpanapaka ho ahy ao amin'ny Israely. Atry ny fagolany efa nivoany de atrizay. Zay zany lay faminanina nampitondraina Mika. De to zao ko ny faminanina nampitondraina ny Isaia mpaminany, Isaia 3:20, adiny 4. Nitondra ny arentsika tokoa izy sady nivetratra ny fahorintsika, adiny 5 tapany farany, ary ny diakapoka taminy no nasitranana antsika. Zay ko zany le faminanina nampitondraina Isaia mpaminany. De inona ho ianao no nitranga tena tanteraka arabaky teny zay voalazan'ity baiboly izay, zay ny voalazan'ity baiboly ity, tanteraka arabaky teny. Taiza Jesosy niteraka tao Betlehema. Marina fa tany Nazareta, tany amin'ny tany faritany Galilea no nisy ny ray aman-dreniny, tany izy no mipetraka ny ray aman-dreniny, tany no nitoetra tao akibon'ny Maria Josy Jesosy. De rehefa akaikaiky teraka iny Maria, de nisy fanapa-kevitra ny raisin'ny mpitondra fanjakana tam'zany hoe asina ny fanisam-bahoaka, zay ny fanisanam-bahoaka voalohany indrindra. De voatery niakatra na ko Jerosalema daholo, na ko Jodia, na ko Jerosalema daholo ny olona rehetrarehetra, na avany ambanivohitra any avany Galilea zany tiako ambara. De rehefa nikarakara fanoratana tao ry Maria sy Josefa araky ny didim-panjakana, de niejazy Maria dia nitady toereterahana, de taiza izy niteraka tao Betlehema. De tanteraka lay faminanina nampitondraina any Mika tam'izany fotoana zany, tanteraka. De tak'izany ako rehefa tonga Jesosy, de ina moa nataony mitondra fanasitranana ho an'ny olona be dehibe mihitsy izy, ka nataiza toeranisany de nanasitra ny marary izy. Ary ny asa tena nasogadiny Jesosy raha nandato tety ambony tany izy de ny fanasitranana ny marary sy ny fanafahana ny olona zay azo ny herin'ny devoly. Zany no nataony Jesosy. Ary nisy mampahery de ity hatram'izao vaninandro misy atsika zao, de mbola mitoza ny fanasitranana ataony Jesosy zany mandra-piaviny eny amin'ny ranolanitra apakatra reo zay azy. Mbola mitoza ny fanasitranana zany. Be de be mihitsy tam'izao vaninandro ihany atsika zao no olona narary fa sitrana rehefa mivavaka ho azy zahay, sitrana rehefa nambarany taminy ny aretina ny anaran'i Jesosy, ny herin'ny anaran'i Jesosy. Zany rehetrarehetra zany tompoko dia entiko milaza aminareo hoe tanteraka zay nambarany faminanina. Zany rehetrarehetra zany de entiko manamafy fa miteny amitsika olombelona amin'ny alalan'ity baiboly ity ny tompo Andriamanitra tsy toa. Miteny amitsika olombelona mikasiana fanasitrana mandraka ankehitriny ohatra, dia tantarako aminareo ndray mandeha de nisy olona telo mianaka niona tamiko, tonga niona tamiko. Akizy zazala kely anankiray tokony
rotaona maherikely teo de nireny nio zaza io ary nireny be nio zaza io zay marina fa dokotera io reny be nio zaza io de tonga tao amiko izy telo mianaka ireo de zao nambaran'ilay reny be n'le zaza le dokotera io marary ty zavakeloko ty pastera zay mahatonga sotomany io marary o amitsinainy misy fivitosana amitsay misy herinio amitsinainy ary amy madokotera de hitako hoe vaolany tsara indreny de hoe tsy maintsy didina izy tsy maintsy didina izy kanefa za pastera ohatrany tsy mbola risy lahatra hoe ho didina izy fa zay na tonga ndrisaka tamy reniny vendoatsika any pastera mba hivavahana mba metra tanana fa ho sitrany ity zaza ity de rehefa nanaiky ny reniny de zao tonga ty aminao ty mile zaza mitomany tsafatsafa tamy voalohany aloha taitra kely ihany a tena iniko latsaka mihitsy le fonao tato anatiko hoe jesosy eo efa tena zava-doso ty mitranga amty zaza ity de mbola avela fotsiny am'izao ve somary latsaka kanjo moa tombony finoko avy eo hoe jesosy eo retolondreto ary niny fa mivavaka ataoko masitra anazy zay mahatonga azy tonga eto amiko eto mionaniko de zampalopin'andriamanitra indray ve nirorosainy isalasala fa tsy hositrany ty zaza ity fona aminao andriamanitra zay nivavaka nataoko tato anatiko avy eo nampahiry azy telo mianaka le zaza mitomany any a tena tsy fandrenesana ny feon'ny rano feon'ny tomanina de niresaka teo zay de ataoriny vavaka ho an'le zaza vita mivavaka tsofoko rano zareo de lasa izy nandenody mbola tomany le zaza nivoaka ny vavahady de niapitso a nyerevan'iny a niandro telefôniny satria marina niandro tam'zany niapitso a niandro telefôniny tsisy niantso nanaona ary le zaza tsisy niantso afaka herinandro niony izahay de zao ny témoignage n'lay dokotera niaraka tamy mamany io le zaza pastera sitrany izy io tsy inaninotsony voavoaka varavarany tranonao zay izy izy voaka vavady zay de jatra tomay de tsy maratsony izy io ary mandraky ty ny androany tsy vera tamin'io zaza itsony ny aretina riavanao zany tantary zany de toko mana mafy amitsika fa miteny atsika olombelona andriamanitra amin'ny alalan'ity baiboly zay ety antanako ity ary tiako amafisa zany androany a de akoatrany hoe andriamanitra miteny amin'ny alala ty baiboly ity de zao marina ny teny ao anatin'ny baiboly noho zany aza mirorosainy itsony anao na hoe mbola isalasala fa ekeo sy akatoavy ny teny rehetra voalaza ao anatyty baiboly ity aza manaiky fitapitany devoly anao na manaiky ozogozony devoly anyme ohatra zany zao ho famana ny olana misy eo amitsika zanak'olombelona ho famana ny olana misy eto am'ty firenena ity zao dia ny vaolana zay ambarany baiboly fa lehibe indrindry de ny fiverenany olona amin'andriamanitra ary ny fialan'ny olona amy ratsy rehetra zay nataony fambony zany ny fanekenany jesosy kristy fa izy ny olona hiraka andriamanitra amonjy an'ty zao tontolo zao ity zany teny nambarany baiboly a zany teny nataon'andriamanitra voalaza voasoratra ao anaty de baiboly ity de eno tsara ke ohatra anakiray ity a ato amin'ny bokyny tantara tantara faharoa toko fa fito andininy fatelo ambe folo sy faefatra ambe folo hoy andriamanitra ho fanamafitsiko le nambarako teo koa ino raha mampiatina ny andro ao ka tsy misy ranorina latsaka na siko mandamy tany ny valala na naterako arety malika ny oloko raha ny oloko zay natsona amin'ny anarako no avy anety teny ka hivavaka hitatatavako sy ala am'ratsy fanaony dia anao nandanitra ka melany elony ary raha sitrana ny taniny adiva dimy ambe folo ary sao de hiratra amy masoko ary ny sofoky iany ny vavaka zay atao am'ty fitoerany ity adiva fany ambe folo fa efa nividiko so no amasiniko ty trano ity mba hitoerany anarako mandrak'zay ary masoko sy nifoko de ho ao mandrakariva mazava ny teny nataon'andriamanitra raha tonga ny olana eo amin'ny olana anakiray na eo amy firenena anakiray de hoy andriamanitra miteny amitsika olombelona amin'ny alala ty baiboly ity raha iverinamiko ianareo izy izy raha hiala amy ratsy fanaonareo ianareo hoy izy zay zany tena ataon'andriamanitra hiala amy ratsy fanaonareo teny hibebaka tena anariny fahotana rehetra anariny ratsy rehetra de hiaino anareo any an-danitra ao izy izy
amelamiely koa reo hoy Andriamanitra, ositraniko anareo zay marary hoy Andriamanitra, ositraniko ty firenena misy anareo ty hoy Andriamanitra. Zay ny teny nataon'Andriamanitra raha miteny amitsika izy amin'ny alala ty baiboly ity. Mila manaiky an'izany ianao, ho anao zay manana olana mila manaiky an'izany ianao, ho antsika Madagasikara manana olana mila manaiky an'izany ianao. Fanampizany ao anao Jesosy. Matio 7:20 mankanesa ty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mavesatreta fa izao no hanome anareo fitsarana, za no hanome anareo fitsarana ho Jesosy. Zay ny tena nataony Jesosy, ame vaolana zany Jesosy raha ohatra ka mino atsika na manatony azy isika. Fa akoatran'ny baiboly de miteny amin'ny olona amin'ny alalan'ny mpanompony ankoa ny tompo Andriamanitra. Satria nahoana? Satria ny mpanompon'Andriamanitra tompo dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra izy. Zay ny voalaza Korintiana 2:7-7. Ambony zany ho Jesosy zay vanareo ty ambony tany de vany any an-danitra, zay fezareo ty ambony tany de feziny any an-danitra. Matio 7:20 ny tena zany. Ambony zany anko efa niteny Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany hoe mahatony tenin'ny mpanompoka aho ary matateraka saina tolotry nirako. Isaia 7:20 ny manambary zany. Ka tiako lazaina aminareo zany rehefana malala de zao, mino ny afatra entinay ianareo, fa zay inonareo no ho amarin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo. Amy ohatra ina moa ny ato mahatonga za mpanompon'Andriamanitra hoe masa mivavaka ho an'ny marary sy manana olana? Inona ny ato mahatonga mampanompon'Andriamanitra hoe masa ivavako aty firenena ity, ivavako amin'ny Madagasikara, mba ivany olona eto Madagasikara ary mba ho tsara ny hoavin'ny Madagasikara? Satria nino ny voalaza amin'ny baiboly hoe Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ity baiboly ity, ary Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny mpanompony. Tsy hoe teny fotsiny mpanompon'Andriamanitra de miteny, fa Andriamanitra mampiteny ny mpanompony zay efa natsony, mampiteny ny mpanompony zay efa voaosiny. Zany ny fiasany io Andriamanitra io. Ka raha mino zany ianao de hoy hoe ahita voninahitr'Andriamanitra ianao. Raha mino anao fa mpanompon'Andriamanitra izay, teny avy any an-danitra sy avy amin'Andriamanitra no entinay, dia ho tanteraka aminao zay inonao. Am'izao fotoana zao marary zao ianao, misy aretina mahazo anao, tsapanao sahiry ianao verevitra. Ka raha mino anao fa mpanompon'Andriamanitra izay, dia anasitranao Andriamanitra. Raha mino anao fa miteny aminao amin'ny alalan'ity baiboly ity Andriamanitra rehefa niteny hoe izy ny mpanasitrany marary, de ho sitrana ianao amin'ny alalan'ny vavaka zay ataoko. Nitera sy niatsara ny voninahitrany ho an'Andriamanitra ireriany, andao hivavaka atsika am'izao fotoana zao. Ry Andriamanitra misaotra ary mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa afaka nanova, afaka nitoriteny aho, afaka nampianatra aho, nanamafy fa miteny aminay olombelona amin'ny alalan'ity baiboly ity ianao, ary miteny aminay olombelona amin'ny alalan'ny mpanomponao ianao. Ary zany teninao zany de marina sy tanteraka, ary efa nanaprofo fa marinina zany ianao zay nambaran'ny mpanomponao teo. Ko ankehitriny reo zay mino kanefa mite ho sitrana, te ho afaka amin'ny aretina mamindra fo aminy ianao, sitranina izy. Mandidy anao ry aretina, mandidy anao ry aretina, aretina trany tampitokatrany Alahady, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Aretina anatin'ny taovao, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ny olana maso ny olona am'izao fotoana zao, esorina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, esorina. Ary reo faty antoka nisy teo amin'ny olona vokatry ty aretina korana virus ity, amin'ny anaran'i Jesosy mamindra fo ianao ka ho vonjenao izy Andriamanitra. Ary atolotra eo an-tananao Madagasikara ho amin'ny famonjena lehibe. Misaotra Andriamanitra tsy to, mino fa mamanga ny olona rehetra ianao, ary zao mihitsy fotoana amonjenao anay sy anandratanao anay. Misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo, amen. Zay zany niafatra netiko anareo tamin'ity androandroany ity. Minoy anareo manomboka androany fa miteny amitsika rehetra amin'ny alalan'ity baiboly ity Andriamanitra. Ka rehefa mamaky baiboly ianao, na misy teny vaky mpanompon'Andriamanitra na te baiboly, aza misalasala itsonao fa tonga de ikeo mety ezo resy lahatra fa marina zany teny zany. Raha misy teny atao mpanompon'Andriamanitra, eninao zao mihitsy le teny fa teny tsy fanohitra am'ity baiboly ity nda zay mpanompon'Andriamanitra, de ekeo fa Andriamanitra no miteny aminao ary ho ataony tombo tanteraka zany teny zany. Nitera sy niatsara ny voninahitra atolotra ho an'Andriamanitra ratsy to, ka dia sambotain'Andriamanitra ny sy aretra tompoko. Afaka miantso hoa any telefônina moa ianao, afaka mandefa SMS ty amiko ihany keo anao, ary afaka
mifandray amin'ny ala Facebook any ko isika pazy RHEFI jereo zay ny tompo any mendra fontsika rehetra samotain'Andriamanitra isika tompoko veloma tompoko. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely.